tsy mbola manana ny kandida ho toanany ao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena izay ny antoko manda izay misy Andramatola Latina Ravololomanana ankehitriny raha tazana tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert Antaninarenina ny tena nomaly dia namafisiny fa famalina ny fanasana izay napetraka ny filoham-pirenena no sady kandida ihany koa ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy no antony natongavany teny amin'ny Hotel Colbert Antaninarenina raha antsika ny fanazavany momba izay. Za tsy afaka manapaka an'izany fa ny antoko manapaka an'izany fa zao fotsiny lazaiko teo osa hoe za afaka miteny za en toute honnêteté kosa fa tsy nisy gadra politika tamin'ity fitondran'Andriamatoa Rajonary Mampianity mpandraraha akaiky azy ary zao no any am-ponja no niresaka no niady amin'ny kolikoly faharoa tsy nandrenesana be ohatrany tamin'ny tetesa mita fanoranana tsokosoko ny arem-pirenetsika indrindra fa ny andramena tamin'ity fitondranyity amiko izany misy ezaka fa ampy ve le ezaka anjakatsika resaka za mbola mpanohitra za miresy lahatra amin'ny hoe ilaina ovaina ny fomba fanao politika fa tsika manova ny fomba fitantanana ny firene position anymanda sy ny positionko loatra amin'ny androany dia zay ny hevitra fa tsy tomombana angeny anatanterahana fifidianana madio eto zay aloha ny tena position anay tsy tomombana faharoa zay refondation nenay le tena izy fa tsy refondation ady aman'olona kozy zay ny anisan'ny zavatra tena principe anay satria zavatra misy amin'izao fotoana izao dia mampatsiahy antsika ny toe-javatra nisy tamin'ny taona 2013 zany hoe le adinay tamin'izany le élection constitutionnelle tsy mety ange hoe lalam-pandrinana io hoe ary mila manova n'le rafitra hitantanana ny firenentsika mbola zay aloha ny position anay amin'ny androany za nazo fanasana manokana tany amin'ny filoham-pirenena anatrika ny androany dia tonga satria manaja an'izany ary raisiko voninahitra zany za tsy mba nazo fanasana tany amin'ny kandida hafa